Ny vaovao eo amin'ny tontolon'ny eo amin'ny tontolo ara-pinoana indrindra moa no anoizatsika an'izay fa ny pompivavahana lehibe noho ny arahan'ireo mpino FJKM manerana ny nosy omaly tetsy Antsahamanitra fa ny pompivavahana ho fangataham-pitahiana ny tao-piasana 17 sy 20 sy ho fitondranam-bavaka ny filohan'ny FJKM sy ny ankohonany ihany koa ny akon'izay ary. Feno mpikinikanja maintsona Antsahamanitra omaly nandritra ny fanompam-pivavahana ho fangataham-pitahiana ny tao-piasana 17 sy 20 sy fitondrana ambavaka ny filohan'ny FJKM dia ny pastora Lalala Rasendrahasina sy ny ankohonany. Nampiavaka ny fotoana ny fandraisam-pitenenana nataon'ny mpitandrina Rakoto Avony Hubert ampanolontsaina ao anivon'ny birao mpiandraikitra foibe ny FJKM isan'ny novoiziny tao anatin'izany ny tokony anokafana ny radio fahazavana. Ko fanatanterahana ny asantsika ary dia eongany ho tanterahantsika arak'ilay hira izay noredonitsika teo am-panombohana izany asa izany. Fanantenana io kosa no nisongadina nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny FJKM dia ny pastora Lalala Rasendrahasina izany. Kapoka sy ny fisedrana samihafa izay mety ataon'ny sasany mety hoe ampiemitra na ampiaotra na ampisalasala dia mandroso hatrany isika. Mandroso hatrany isika ary tanterahana ny asan'ny tompo, tanterahana ny fitoriana ny filazantsara eny hatrany amin'ny farany tany aza ary tsy maintsy mitoro ny filazantsara amin'ny endriny rehetra ny FJKM arak'ireo teny na ny tenin'Andriamanitra indrindra izay nambara tamintsika tamin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana izao. Voasolo tena nirety fitaoam-bavaka lehibe ity ireo synodam-paritany misy safito amin'ny 30 eo anivon'ny FJKM tonga nanatrika ny fotoana ihany koa ireo manam-pahefana maro samihafa namarana ny fotoana ny fandraisana ny fanazan'ny tompo.